Salama daholo e. Betsaka zany itsika malagasy no tohina mafia sy nalahelo nahita ny colonel Patrick mandringa amin'ny Beky. Tena be dia be nalahelo tsika fa ny vendrina sy bady moa zany de mbola mandrisika ihany hoe ataovy ihany manokam-panjakana ataovy ihany zao tohatrany hoe tsisy fanokanam-panjakana voavaly volana zay ohatrany hoe tsy nisy tsisy fanokam-panjakana le naongana tamin'ny 5 septambra olana nanongam-panjakana koa de hatrany zany tsika malagasy de manongam-panjakana de famono faty ohatr'ireny tsy haiko hoe tsy haiko tsony ny fomba hanazavana anazy hoe de zao ve niainany gasy raha ohatra mantsy mba misy dictature ohatra ny any Corée du Nord na any Russie na tsy haiko ataontsika hoe any Chine ohatra zao any Chine zao na aneho hevitra mahakasika ny place tianany menina de tsy azo atao fa farafaratsiny reny fireneny reny mba miaina mba misakafo mba ino zany mianatra n'olona rehetraretra fa tsika gasy de efa sady voromotika de tena ny 2.8% ny gasy de mahantra tanteraka fadiranovana ary ny gasy mahantra indrindra raha zao tory zao de mbola adila ino zany fitiavana fahefana fitiavana toerana fitiavam-bola ny famonoana faty ohatran'ireny de tena tsy taiko tsony zay ambara kivy tanteraka zany kivy tanteraka am'le firenena tsy hoe faniry soa hoe izy ny tratra farany eo fa ny zavatra tiany faniry soa atao am'ireny zany de hoe izy ny rôle anazy ny inona moa zany fahefana ary manao valy faty ohatrany hoe nandeha namangy any izy moa rina izy nasehona kaindry bevava iny ka tratrako ihany za zao ny rôle de atao am'ireto inona moa zany ataontsika hoe mpanohitra nefa mpitolona fatako an'ireny de nasehony koa hoe izy ny rôle fa zavatra ino moa zany zavatra raha alaka lalàna reny tsy azo atao regny satria misy namoaka any Abderamanina izy moa namoaka any hoe olam-pahalalàna ny teny hoe misy fanazavana ara-dalàna ny teneny fa indrindrandrindra fa eo amin'ny zoma olombelona fanosehosena zoma olombelona nefa zany ny ministra tsika olo nianatra lalàna olona faratampony amin'ny lalàna ao Madagasikara de afaka omaly nisy fanajana lampanorenana misy fitsabahana amin'ny tsy fanajana ny ina moa zany séparation de pouvoir omaly droit de l'homme izy zao ny hita farany teo fa ny zavatra azo tsapaina de hoe colonel Patrick iny mandeha amin'ny inona moa zany mandeha amin'ny Beky fanokana ina moa zany lanto malama manandafy zareo amin'ny chaise roulante tamin'ny andro Ravalomanana be de be nitondra faisana anisan'izany izy moa Lahady Samuel ery Kotity ny lefany mayoty tsisy ohatr' zany de zay foana niainany gasy de izy no manambola be sy mba nefoefa de nikarana de ny gasy de famono faty ohatr' zany ka fahitako anazy misy miteny hoe ka aza manao politika ohatrany ireo ZNZ reo zao de misy izy le sipakely ny teny hoe de avy aloha misy itesaka politika ty ZNZ fitakiny ty de aleo vavaka ao izy vavaka ahoany nga ny fanaovana politika de midika tsy maintsy iafara mibrankara ifara fahafatesina ifara fanagadrana zany anga ny fanaovana politika raha zao tontolo zao misy an'izany ve any France misy an'izany ve any Amerika any Norvège aty Suisse misy an'izany ve tsisy an'izany fa firenena ambany niveau ambany loatra le niveau ny ina moa zany ny mpitondra fanjakana ny mpitondra ny isabaratongany de ohatr'izay ny zavatra mandalo satria tsy ao an-tsainy tsirairay na tamin'ny andro Ravalomanana ny ambibinana taon'ny Ravalomanana reny tsy fantany hoe voadaky izy atsoatsy tsy fantany zany fa aminy de izy le rôle be toatr'izany koa ihany Rajoelina reny nampiriatina ny Rajoelina daholo ery Malama ery Nidonia ery Selo be de be nampiriatina daholo olona 700 nampiriatina any Rajoelina tsy fantany hoe
ho azy izy rapitso tsy fantany hoe andrengirengy any Dubai izy hiditra anaty kesika izy tsy fantany ka zay le olona le abadony ny mpitondra politika amitsika no mieritreritra fa rehefa mahazo pouvoir anankiray de manao zay tiany atao zareo zatra nataony izy moa i Ravatomanga de nieritreritra ny tsotratry ny alika mihitsy tena tsy eritreritra an'izany mihitsy izy zany olona nangalatra gazoil de nampisotro ny gazoil de maty akoatra ny olona hoe nampidiry ny amponja nina moa zany nasainy violen'olona any amponja vonono ny sasany zay reo no tena manoseza nisy famonoana olona ka le niveau mihitsy nitseo fa tsy hoe le niveau mihitsy no tseo fa tsy hoe tsy tokony nanao politika intsony sady d'ailleurs ery Patrick angamba nanao politika ery Lanto Manandafa angamba nanao politika tsisy nanao politika rehefa miteny marina fotsiny hoe nisan'izao tary nisan'izao de rehefa miteny marina ianao raha misy zavatra dossier avoakanao de any CFA ianao na maty tsy tradralo ianao na malemy ianao tsy zavatra zay ka zavatra zay zany hitako hoe mampalahelo le Madagasikara mampalahelo le Malagasy tena tsisy fanantenana mihitsy mba hiroso am'zany hoe fiainana mba manjary zany fanantenana mba handroso le firenena tsisy mihitsy maizina tanteraka le fanantenana satria iny le niveau-n'olombelona mihitsy le gasy mihitsy no ambany be de eritreretiny ohatra hoe faniesoa de mieritreritra izy fa izy ny rôle zao renake tsy haiko nefa teniko teo fa tapaka mantsy le vidéo hoe démonstration de force reny ampiseho hoe zany rôle zany enjana indrindra zay ny anaovany an'ireny de efa nataony io nina moa zany ny humilier ny Rina satria Rina Kotomanga zany fanao tembava taminy de profony hoe aizy ndri am'izao potehana de iretsy mpanohitra tsy mpanohitra reo fa titanindrazana amiko retsy koa zany mila porofona am'ireo fa izy ny rôle indrindrandrindra ho an'ny fitondrana dia ampiseho rehetrarehetra fa tsisy tsony ina moa zany mahazo manohitra le fitondrana na miteny zavatra tsy ho hita ny fitondrana vita tanteraka ny anatin'ny tahotra tanteraka ny gasy am'izao fotoana zao tahotra tanteraka asehony zareo hoe reto le olona niteny zavatra reto le olona namoaka dossier any CFA de aseho alaina caméra mihitsy izy reo nareo ve mieritreritra hoe inona ny antondreo hoe am'izay hoe maninona hoe satria hoe nanao kolokolo nanao kolokolo ny alaka atao ina moa zany exemple nanao kolokolo exemple na hoe rehefa manao kolokolo nareo de zao ny afarana fa tsy mpanao kolokolo reo fa de zay le tsy fisiny saina zay zany tsy fisiny saina hatrany amin'ny raha valomana hatrany amin'ny raha tseraka akory ary zavatra io de ohatry zany foana de ny karana manakarena multimilliardaire ihany hatrany de ny gasy 2 isanjato ny gasy tsy mihinana voky hoe ity misakafo de voky andro any fa isaky ny 2 andro mba voky de isan'andro hoe tady sakafo hoanina ohatra ny alika re isan'andro tady aiza indray ny azo hoanina eto aiza re de zay ny atao ny gasy mitady ny hoanina isan'andro de raha ohatra ina moa zany ady amin'ny kolokolo ataontsika hoe le Boeing 767 iny 777 iny de nireo fa mieritreritra fa rehefa aseho ny sariny olona nampigadrana hoe ry nanao affaire Boeing de zay ve nampijanona an'io ny kolokolo ny mampijanona kolokolo de fa miakatra niveau de vie ny olona de mijanona ho azy ny kolokolo tsy fivavahany tsy lalàna tsy ninina ohatran'izao aty Suisse milamina firenena manambola ny olona manakoanina ny olona ambony niveau de vie ny olona de tsisy ny kolokolo nako efa tsisy ny kolokolo tsisy mangalatra ohatran'ny Madagasikara mangala de potikio rehefa samy tsy nangalatra le olona de mandeha ny fandrosoana de miala ho azy le kolokolo fa tsy hoe atao trophée hoe reto azonay tamin'ny kolokolo reto karaha vahoaka tsy matoky ianao ina moa zany manenjika ny mpanao kolokolo efa ny vahoaka raha tsy matoky ianao fantatry ny vahoaka daholo ny affaire ataonao de inona ny ady kolokolo azonao atao am'zany fa de fampizesizesta fotsiny hoe potehanay reto lisany reto mandraingirengy amin'ny chaise roulante mandraingirengy amin'ny béquille mandraingirengy amin'ny maty nampigadrana sasany
de raha pitso am'izay a de ahoana indray itsoka any an-dafo indray sa hoe angambany am'izao fitorana zao aloha tamin'ny andro ravalomanana hoe ny frantsay nanampy ny andro Rajoelina nanongana ne tamin'ny andro Rajoelina ny karana nanampy nanongana fa am'izao io zany a de sarotra ny anongana an'io satria ino io zany servisy anino zany agent secret russe no manaramaso ny zavatra rehetrrehetra tamin'ny andro Rajoelina prédator de vao mihetsika de tratra fa zao zany tena ino zany rosianina mihitsy no miaro ny fitondrana malagasy a ka tsy voahongana mihitsy io nahoana hidina an-dalambe de reny mitondra fahisana reny de asa aloha fa de ny zavatra misy aloha de memahantra firenena ary memaizina tsisy avenir tsonotsono mihitsy memaizina manana tena ny olona hoe voadaky any Rajoelina de hoe aloha fifidianana vaovao a nisy fanantenana teraka atao jerena le fandeha le fanavaozana de tena zay de zao zany lasa iany Rajoelina ndray zany zao lasa sauveur iany Rajoelina zany lasa andrasa messi andrasan'ny malagasy hoe anavotra anazy amin'ny situation misy satria vola ihany miasany eo ka raha manam-bola be any Rajoelina de lakarama olona indray tsy hay nefa nankaramainy mariny reo olona eo na tsy fa mibady aloha de hoe iany Rajoelina no anakarama anakirotana anonga-panjakana fa za tsy mino an'izany hoe zao zany fa de avy eo ohatra ny kany Patrick de hoe namena plasy ambassadeur tamin'ny Paris de tsy haiko ambassadeur tamin'ny Maurice de hoe za tsy tian'izany zao de zavatra tsotra kely ohatr'izany ve resaka plasy ve de zay ve nanaovan'ny Patrick an'ireny fa il faut vraiment être con et bête pour croire à ça de avy eo asana miteny za iny moa zany tamin'ny samborana navoana izy ty fa de zay zareo le izy mampalahelo de mampahelo firenena mampalahelo de mampahelo na le gasy de tena tsy hitako zay atao fa tsisy fahatongavan-tsaina ampitondra fanesesa tsisy fahatongavan-tsaina mihitsy de hiditra ny vengeance hiditra ny famonoana hiditra ny fanitsakitsahana grave zareo grave le izy grave sur zareo sur indray zay ngambany azoko ambarandroany